korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny isiriana Andriatafina Valina. Korana moraly miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana korana moraly indray amin'ity androany ity vahiny vaovao indray moa zany no eto manoloana ny lohahevitra ny safidian'izy ireo dia mahakasika ny tambazotra serasera avy hatrany angamba dia fanontaniana hoe inona nahatonga anareo nisafidy an'izay lohahevitra izay. Faly miaraba ny madame Siriana zany nahatonga anay misafidy an'izay lohahevitra izay zany dia hoe misy ny lafy tsara ny anatin'izay tambazotra tseratsera izay dia misy dia zany nahatonga anay misafidy an'ilay izy. Ya miaraba ny madame Siriana miarabantsika eto plateau sy ny tokantrano rehetra zany ny antony safidianay nga manapikely ny teny namana teo hoe anisany ino miroborobo amin'izao fotoana izao saika naizanaiza maneran-tany dia tsy saika maheno daholo tsika hoe tambazotra serasera hoe tahaky ny any malaza moa reto Madagasikara dia Facebook ka izay no ahafahana hoe andeo hiakatra plateau tsika izay misaotrapetsaka madame Siriana vahiny anay hoe mba irisadresaka mahakasika an'izay tsy ino ataontsika hoe tena anisany angoro fototsy ny afo manimba ny tanora sy ny maro samihafa misy ihany koa moa araka ny tena namana teo hoe misy tombontsoa tsara ihany koa hitao anatin'izay. Dia eo amin'izay hoe tambazotra serasera tianareo resahana zay Facebook tokoa aloha ny tena hoe havanana amin'ny olona fa amin'ny sehatra rehetrarehetra ve le ho resahana sa? Ie, eto Madagasikara moa zany tena resahana dia Facebook tokoa tena miroborobo be eto dia io zany tena hoe pourcentage tena resahana mety hoe 90% ny resahana eto dia Facebook mihitsy satria izay ny tena miroborobo eto. Ankoatr'izay moa ny Instagram sy ny internet ny ankoatr'izay ny fanampiny rehetrarehetra resahana eto daholo izay sahanay valomena-tay eto izay androany. Miaraba ny madame Siriana dia miaraba ny plateau sy ny tokantrano ihany koa ho resahana daholo mihitsy zany fa ny karazany fa misy ny trindrina hoe be mpampiasa fa hita hoe ilain'ny olona daholo ny angamba ny karazana misy sarangan'olona samy misy zany sarangan'ny olona hoe zao ny ampiasaiko zao no fampiasako fa ny tena be mpampiasa ny resahana dia manarak'izay koa ny sasany izay ampiasain'ny karazan'ny olona sasany. Eny ary dia afaka azavazavainareo amin'izay ve hoe inona ny tena tanjona tianareo nahatongavana tamin'ilay izy dia misy hoe cible ve amin'ilay izy hoe olona ohatr'izao no tena visenay tianay antefan'ilay resaka sa ahoana? Miaraba ny madame Siriana dia miaraba antsika eto amin'ny plateau ny tanjona tena ho alainay ato anatin'ilay izy zany izy tomana le tanora satria le tanora ankehitriny lasa mirona tanteraka ao anatin'ilay izy amin'io entina anaovana zavatra ratsy ankehitriny le tambazotra serasera. Anapiko an'izay ihany koa zany dia le tena ciblena ihany koa le olona tsy mahavoafehy azy na olon-dehibe na ankizy tsy ampy-taona na antonontonony dia ho an'ilay olona tsy mahavoafehy azy mihitsy zany no tena antony tena ciblena eto tsy mahavoafehy an'ilay tambazotra serasera. Fa miaraba ny madame Siriana dia miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau ny antony safidianana anazy zany dia mba ho fanampiana sy fanoroana hevitra ny olona izay mampiasa azy ihany koa. Dia fanontaniako hoe nareo manko ohatrany hoe rehefa anehoana hevitra ohatrany hoe raisiko avy hatrany hoe Facebook ilay tianareo teneny nefa ny atao hoe tambazotra serasera na WhatsApp na inona tafiditra daholo amin'izao ary saika efa afaka hoe andefasana sary dia manahoana indray mahakasika an'ireny zany tsy voateny ve sa? Tambazotra serasera moa malalaka be saika araka nefa resahana teo hoe maneran-tany izy io ho resahana daholo fa ny eto Madagasikara mibahana kokoa ny Facebook satria raha tsika mahita fa maro an'ny tanora malaza ny Android amin'izao fotoana izao mora dia mora vidiny eny anivon'ny tsena mpivarotra raisitsika ohatsy Behoririka sy ny Analakely sy manodidina iny dia maro ny tanora maro ny sangan'olona tsy voatery tanora mividy telefona izy dia mampiditra application zay akaikikaiky azy kokoa ny
Facebook de ty zany tonga aloha iresana kokobahana kokoa Facebook fa misy ny Instagram ny WhatsApp sy ny Messenger sy ny maro samihafa ny TikTok zay azo vampasana avokoa sy maro samihafa ikisaraky ny teny madame Siriana teo de maro be izy io TikTok koa tena anisan'ny tena hoe mahazo olona be dia be fampiasana azy ary be dia be ny olona manao vidéo zay atao hoe fotoana vitsivitsy le fotoana ampiasain'ilay olona ao anatin'ilay TikTok kanefa ny tena miteraka vokatsa be dia be izy mety vokatsa tsara mety vokatsa ratsy de nareo moa zany mety vokatra tsara mety vokatra ratsy tonga hiteny vokatra tsara sa tonga hiteny vokatra ratsy sa tonga ninona izy moa zany de tena izy roa mihitsy no ahatongavana hoe soratra tsy zara ary fa misy an'izao hoe fandarina moraly zao zay atao hoe tena hoe occasion be afana mifampiresaka sy mamoaka ny hevitra satria ny tena azo lazaina hoe sady tsy tanora tsony tsy mbola intoary amikofa ao amin'le salatsalany vatombatony mihitsy ao anatin'le fotoana tena mampety azy ny lafiny ratsy sy ny lafiny tsara angamba aloha miako anareo angamba aloha raha ohatsaka te hiteninareo de rehefa teny kako zay fa nyteny be dia be de alefako anareo olo aleo aloha ny lafi tsara ny ngamba ny voaboasana sany lafi ratsiny ho an'izay mahita lafi tsarany zany de mahita moa azay mahita lafi ratsiny de miteny ya manamora zany fiainana le izy amin'ny lafiny anankiray zany hoe misy lafiny hafa koa zany manamora ny fiainana le izy satria raha ohatra zao hoe toerana fifanesaserana zany ny resaka eto raha toerana mifanalavitra na de ataoko hoe firenena roa raha mifanalavitra be mihitsiny de tena hoe afaka mbola mampifandray foana le tambajotra serasera zany de mahavita ny asany kosany izy tena hoe manamora ny fifandraisana zany fifanereserana faly miarabany eto amin'ny plateau ko le tambazotra tserasera zany izy io manamora ny fifandraisan'olona eto lafiny tsara zany le proposé lafi tsarany mihitsy aloha ny proposeko aloha fa izy misy lafi ratsiny manamora ny fifandraisan'olona eto amin'ity tany ty mihitsy zany le izy de azo anaovana ohatra hoe momba amin'ny Facebook manokana zao misongadiny eto Madagasikara azo anaovana vente en ligne azo anaovana reo miresaka asa zany azo anaovana rehetrarehetra zany izy manamora ny fifandraisan'ny olona mizay vente en ligne zay zao manamora ny fomba miala ny ofatrano satria afaka any an-trano fotsiny tsy voatery hoe manofa magasin satria na mivarotra zavatra anankiray zao ohatra na hatramin'ny frais de livraison iny rehefa ianao asiany manatitra azy any mba misy kely mba any am-paosinao any aloha sady efa lafo le entanao mbola misy frais de livraison koa zany de zay zany mba lafi tsara zany mba mahatsara azy amin'le Facebook fa misy moa ny lafi ratsiny any aloha amin'le izy farmianga madame Siriana tena koa de atsika rehetra eto amin'ny plateau anampiko antenao toy izay ihany hoe resaka varotra sy vente en ligne moa zany nanasongadinanao ale izy fa ao anatin'izay manko hoe misy vente en ligne zany de misy ny mpanao livraison mazava hoe zany fa miteraka asa aloha izy zay misy zany ho zany ny asa afaka ateraka an'io moa afaka ihany koa izy hitadiavana asa madame Siriana de mirabany nareo rehetrarehetra le izy zany hoe be da be ny lafi tsarany fa amin'izao zany tena hoe ny olona rehetrarehetra samy mahita hoe lafi ratsiny ary be da be noho ny hoe lafi tsarany satria zao amin'izao le izy tsy voatery hoe tena anaovan'olona Facebook amin'izao tsy voatery hoe any amin'ny lafi tsarany loatra raha ho an'ny ankizy sy ny tanora fa raha manao Facebook izy de tsy maintsy hoe zavatra ratsy ny jereny ao ohatra hoe raha manao Facebook izy de hijerevana sary ratsy vidéo ratsy le vidéo mamofady reny ohatra de ohatr'izay zany le izy lasany amin'ny zavatra mivoana le izy matetika zany ny ankizy amin'izao raha hoe anao Facebook apiditra application tsy voatery hoe asa na fianarana fa tsy de amin'izay loatra ny andany crédit sana fa matetika zavatra ratsy foana le zavatra le mahafinaritra maso ohatr'izay ka le mahita le publication izy resaka mombany hoe sablagy mampime ndraindray le miresadresaka amin'ny namany moa de misy moa na ny ankizy tsy ampitoana ary ndraindray fanifanadala kely eo tonga de zavatra hafa foana miditra ratsy zany tsika zao zavatra hoe lafi ratsin'le izy koa zany zao no manao vente en ligne de manao an'io anao manao an'io de lasa zavatra hafa indray ny ataonao vente en ligne
ohatra hoe lasa le vehivavy indray nataonao vanty an'linonao na zavatra tsy dia anaty comptenao koa tonga dia misy miditra tampoka amin'ny zavatra ratsy dia voasarika ianao anatin'le izy nefa ianao zany efa mba hoe mitandrina ihany hoe vanty an'linona fotsiny nataoko fa tsy voafianao fotsiny izy amin'le vanty an'linona fa lasa anaty zavatra ratsy izy rehefa tena mandeha dia zay zany le problème amin'le tambazotra tseratsera mihitsy amin'ny zavatra ratsy dia le pourcentage zany no tena betsaka ratsy ao anatin'le tambazotra tseratsera fa ny tsara zany a vitsy ao anatin'le izy moa zany sarotra be hoe ianao ve moa hipiba sarina vehivavy andefa ho vanty alinao vehivavy eo fa ny olona any mandefa anazy araka n'le tena misy mihitsy moa raha raisina manokana raha ny amin'ny Facebook ary misy ny atao hoe plomb zay any dia io zany tena mpivary tena zany ny ao anatin'ny zavatra dia io mihitsy zany tena hoe mivarotra ny tena eo zany dia asi numéro mihitsy eo ohatr'izay mihitsy ny ataony fa sarotra be za ve ny piban'iny zavatra n'iny moa fa anazy iny fa raha ohatra hoe raha za ohatra zao ohatra hoe mahita an'izay zao za raha ohatra hoe raha isitsika hoe olotsotra zao mahita an'izany zao dia tsy maintsy ohatra hoe mba tiako ty olona ty zany dia tsy maintsy atsony iny olona iny atsony iny hoe ahoana sy ahoana tsy haiko zay ataony ihany zay le lafiratsy be mihitsy zay hoe iny olona le nanao an'iny tamin'ny voalohany iny zao tsara nataon'iny tamin'ny voalohany dia vanty an'linona trotra fotsiny fa rehefa nandeha tonga dia nitenany amin'izay no namidiny azonao zay zany le fomba fijery koa zay tsy manapaka anareo fanohy azy mba tonga le adevitra tena mivelatra tsara tsy haiko mety fe zay madame Siriana ao anatin'io zany raha ny fahitako azo manokana indray na toa hoe vanty an'linona sy vanty an'linona moa resana sy ny fampiasana Facebook amin'ny ankapobeny dia misy tsara misy ratsy fa kosa miankina aminao izy miteny ianao te hoe ty manao publicité amin'izao mety azahoany vola izy azonao aminao izy ratsy fa amin'ny hafa tsara aminao mety kely fa amin'ny hafa lehibe zany hoe samy manana ny fomba hijerevana azy io zany io zavatra anankiray amina situation anankiray mahitany hoe ty mety tsy haiko hoe inona varotra ina tsy haiko tsengy tsara izy teo plonsa iny fa aminazy no heveriny fa manatsara azy ary azahoany vola azaho misy tombontsoa azo ny tao anatin'ny fampiasana an'le izy azonao zany hoe miankina amin'ny situation antsiraray no maharatsy sy mahatsara azy raha zay azona adevitra anareo mirahalaha teo zay no asiko resaka fa teo moa zany hoe le ratsy ve sa le tsara izy madame Siriana le iny izy ty le ho resahana teto dia hoe sady miresaka amin'ny tsara no miresaka amin'ny ratsy zany zay zao io dia eo anatin'izay no amoaka le foto-kevitra hoe aiza ary ny tokony ho ale ary inona ny tokony ho tanjona ao anatin'izao adevitra zao dia eo amin'izay le tiako asongadina amin'izay le tanjonareo anatin'le izy ny tanjona moa zany satria zay resaitsa dia saminy atao amin'ny aoso daholo saminy zanak'Andriamanitra daholo zanaky ny avonjinja zay manaraka ny ambassadeurny aoso azy Edia Elia dia ny ampafantatra ny olona hoe misy danger ao anatin'ny Facebook io marina fa mety misy tsara ary ty kosa no tsara ao anatin'io zavatra io ny tanjona dia ny taonan'ny olona foana hoe andao anaraka ny aoso azy zany miaraka amin'ny ambassadeurny aoso azy Edia Elia dia raha ho anareo zany hoe efa samy atao amin'ny aosoa moa zany dia ny fanontaniako aloha hoe raha raisiko le resaky iza moa toky sy hery tetsy aloha hoe io tonga dia miseho fotsiny ao io nareo zany mafetena amin'le izy ve karaha ho anay manokana aloha tena ho anahy manokana aloha tena voafiako tsara le izy aloha ny tena marina ana manokana moa zany satria sady le izy koa zany mety anao tsy mpanao an'le izy tsy mahatonga aloha tena marina fa mahita le fitaran'le olona eny ivelany zany sy le namako mahita le fitaran'le namako ny zavatra ka sao dia rehefa sendranao le izy dia mba tsy voafianao koa sa hoe mipetsaka zany tena marina samy misy io zany raha ohatra mety hoe voafianao le izy na raha ohatra ianao tsy manao an'le satria raha raisiko zao le teny miasina tao hoe miankina amin'ny situation an'ny olona anankiray no hoe mahatsara sy maharatsy azy dia raha ohatra zany le olona ary fahitako an'izany fahazahoako le teny miasina zany ohatra ny hoe le olona zany efa mpijery eo amin'le fivarotan-tena ohatra dia zay zany ny situation mahatsara azy zay dia ataonareo ahoana indray zany ny andehanao anazy hoe
tsy tsara indray nefa zany iny koa mba tsirono anazy fa tsy tsirono anao de tsara ho anazy fa tsy tsara ho anao de zay ve le tianareo vahany eto ve sa hoe ahoana mazava ho azy moa zany fa zay mihitsy no resahana tsy maintsy mipetsaka ao am'le toeran'le olona zay manao azy satsia raha zay efa atao amin'ny ahosoa de tsy mahafantatsa efa tsy miditsy ao ipetsaka ao anatin'izay mihitsy zany hoe raha raisy ohatra hoe fivarotatena ohatra ny asan'le olona de ino hoe veriny fa hoe ny fanaovana nyity zavatsy tsy midika zay fa mapetsaka ty amboalohany hoe mankasitsaka ny fivarotana tena zay fady tena fady ary tena ratsy de ratsy ary atao amin'ny lalàna ny ahosoa de mandrara n'zany zavatra zany fa le olona de manana eritseritsy izy hoe ity zavatsy tia no idirako vola satria vola ny izatsy ny fiainana raha vao tsy manam-bola tsy afaka manao nenenina mihitsy ny olona anankiray na ho nydidy eo anivon'ny fiarahamonina de no heverina fa mety io zavatsa io ary tsara zay na tonga anany resaka tamin'izy mirahalahy teo hoe le situation an'le olona no heveriny an'izay hoe za manao an'ity de mety aminahy ty azahoana vola donc rehefa misy vola tsara aminazy zany ty zavatra ty mahasoa anazy zany zavatra hitako am'le hoe ratsy ingeny miratsy de raha azafady aloha manapaka raha zay aniasina zay ihany ny roa hitiko hoe vola ny ozatry ny fiainana manana solution ve zany nareo ary anolony an'iny fitadavan'ny-bola n'iny sa tsy le zavatra ataonao mivaritena en ligne de aninona izy raha izany mamaly azy toerana ohatra fotsiny hoe tsy en ligne fa tonga de mivaritena direct zao vao isaka fotsiny toerana de va migrevy izy de na ny fitondram-panjakana ary tsy manana vahaolana ho any zareo de nareo nefa ny miakatreto de manoana indray ny vahaolana am'izay ary zany amaly asanareo izany tsara toerana za manana valy tsara mihitsy amaly anao alefako arelo anao mandeha melo momba za moko satria Facebook any ampiasaina ao amin'ny Facebook izy afaka mitady asa momba afaka mitady asa izy satria ka matoy izy nijanona tamin'io amiko a tsy nahita asa kosa izy aloha hoe ary mbola nazahoana be kokoa noho zay mety heverina fa ho asany izy zany tena marina tsy hoe voatery hoe tsy nahita asa fa mety hoe niakamonako hoe izy ka misasatra koa izy ny tena marina enao kosa nga efa mifandray tamina ny resaka taminy nafantatra hoe oka aloha za zany tena marina hoe za aloha asina le basy satria tao amina enoko an'le teny alors fa ovaleko ary mihina fa mety tsara toerana any afaka mamaly an'le fantanina engany tena marina matony olo ray tafalatsako anatina fivarotantena tsy fivarotantena fa mety asanjolana zavatsa maro samihafa mety resaka mamofady atao ny firenena sy amin'ny toerana maro samihafa tsy fampiseho masanjo zavatsa mety iseho de misy antony avokoa mety misy famoizapo hoentiko avany ny famalina azy mety misy vokatsy tsy fahitana tsony mihitsy fa tena verevitra tanteraka de hoe ty sisany zavatsa vahaolana afahako mamanty problème ty ny heverina lisy tamin'ny voalohany hoe anao kely an'ity fotrina ndray anjo de ty amin'izy roa lahy teo hoe anaova antanlinina rehefa aveo kanjo na azo tamana le olona de lasa nanao de lasa raiky tapisaka de lasa araky ny teny madame siriania teo hoe rehefa tonga lay fanjoana nataon'ny tompona andraiky mpanjakana de zay tsy aly eto fa toerana eto fivarotana rehefa aveo fa kosa ny vahaolana zay vahaolana tokony hepetsaka de hoe tsika aloha men'Andriamanitra saina men'Andriamanitra saina sy fahalalana tsika afaka mitady ary men'Andriamanitra tanana tsika aloha etoko any amin'ny ara-panalo le vahaolana de aveo manjosaranofo hoe men'Andriamanitra tanana saina vatana afaka hiasa tsika dikan'izay azo tsika ataony mampiasa an'ireo tananao reo afaka ianao zany mitady vola afaka ianao manao création am'izao nge raisiko ohatsy mety manana roa alina ary mety mora ianao mety mora aminao no miteny an'izay fa mety manana roa alina ariary ianao de afaka maka kapa ao beoririka de amidinao iny eria 9 ny ray nalainao mety 9 de afaka miakatsa zany mety azo atao zay azo atao zany zay vahaolana zay vahaolana tena tsara ihany koa izy arosiko anao miaino de hoe fakanisanao ty amin'ny ahosoa satria rehefa miaraka amin'ny ahosoa zay miaraka amin'ny ambassadeur ny ahosoa zay de ahely ahy ianao de Andriamanitra tsy de reo fa manana solution menanao izy za mpivaritena ny asako za jolany ny asako za mety otsao situation misy anako ahoana ny makasika an'izay zavatra zay tsy midika akory zao hoe manafina ratsy ny atao amin'ny ahosoa fa kosany manana tsolotena manana ino izy ty manana vahaolana azo orsanao zany mpanompon'Andriamanitra makasika an'izay zavatra zay saika mety mahavaly azy ve zay madame Serna tsy ampy moa de vonina ny tenako any tiako an'izay koa zany de zao
ry zareo reny zany efa misy hoe ampiana mihitsy efa hoe vonina nampy mihitsy zany na mifanjakana zao tao andravango taona le manampy ane ho an'ny fanjakana tsy manampy hoe manala anazy amin'iny asany iny fa manampy ohatrany hoe menaka vary efa zao mihitsy le fanampiana atao hoe inona le problème anao de hoe za tsy manana problème hofatrano ana de hoe ty ary misy volany de misy vola de ndana mivary de eo am'izay miverina teo ihany de nareo ndray zany tonga eto ahoana ohatran'izay aniasina zay veny ianao sa ohatrany ahoana indray ny hoe ahafahanao tsy mampiverina azy ianao mantsy hoe tsy mitondra vilany tsy mitondra inona hoe ampanatenanany zareo fa inona zany ahafahanao manala anazy am'izay satria ratsy le izy ozy nareo fa tsara le izy aminazy le mahatsara azy moa zany tsara le izy aminazy fa le am'le olona le fiarahamonina le izy ratsy de raha ohatra zany ka ny ahafahana azy manala azy eo amin'ny fivarotanteny io ohatra zany de ny fanampiana azy aloha voalohany indrindra mba tsy anovana any amin'ny Facebook zany hoe le amin'ny Facebook moa zany tena aloha hevintsika teto le hoe manao publication zareo anatin'io de le mijery an'le izy zany lasa voasarika ao anatin'le izy fa tsy ry zareo mandefa izy moa zany efa hoe efa tsy mety nataony fa le lasa voajery koa zany le sary anatin'le Facebook de lasa ratsy miaraka aminao koa mijery an'le sary miaraka an'le ataon'ny zareo eo de lasa ratsy koa ianao zany de ny vahaolana amin'ny zareo zany hoe tsisy zany le vahaolana fa le fanampiana azy hiala amin'io ho aty amin'ny aosoa zany sisany tena vahaolana tsara indrindra hoe mitongava aty amin'ny aosoa fa ty manafaka anao amin'io hiala aminazy hiala am'le izy mba vahaolana nomenao zany hoe ho aty amin'ny aosoa ho afaka sainga maria kely fa tamin'ny teninao nisy hoe ratsy tsinona le izy eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy ratsy ho anazy de le anao manome vahaolana ho anazy io ve zany mba vahaolana tsara azy eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy ho anazy matsara azy ho anazy sady ho anazy satria mantsy raha hoe anivon'ny fiarahamonina de azo atao ankasety indray ane le ina moa zany miafina ane le izy sady matsara azy eo amin'ny tambazotra tseratsera tsy hita anatin'ny tsy tambazotra tseratsera tsony ny sariny matsara an'le mpijery an'le tambazotra tseratsera koa tsy hita tsy lasa voafaka-panahy le mpijery an'le tambazotra be da be zany ny lafy tsarany amin'izay rehefa miala amin'ny zavatra io izy fiarahamonina tambazotra tseratsera ny tenany mahazo tombontsoa daholo zany rehetra rehetra amin'ny fanampiana azy zay zany le izy de ny proposena n'olotra resaka yaosoa moa nareo teo de ny fanontaniako avy hatrany hoe tena une fois kosa ary ve le olona manantona ny yaosoa de tonga de voafehany zay zavatra zay na hoe afaka n'le izy tsy haiko ndray fiterenana kely hoe une fois ve le olona tonga atao amin'ny aosoa manantona de tena hoe sur 100% hoe garantie hoe ho voafehany ve le fampiasana an'le tambazotra serasera zay hoe tsy varitena tsony ve izy satria mantsy somary risika ihany le izy izy zany anatona ny aosoa androany de aizandray zany volavarotra azafady aloha am'le fanontaniana ie tena tsara fipetraka le fanontaniana satria mety matahotra izy anantona hoe za zany lasa someur zany lasa tsy miasa tsony zany tena marina zany satria isan-kerinandro kosa mifandehanana any amin'ny aosoa aloha fahalalako azy de inona ny herinandro inona ny amakivakiana ny herinandro satria le olana aminy tena le vola mihitsy ny mampatonga anazy tonga am'izay safaratsaka aminatin'le asy zany hoe izy zany tena marina matahotra am'le fidiram-bola ho tapaka satria hoe ny aina mila vola mila misakafo be de be ny zavatra inaina de tena hoe matahotra am'izay de tena miovana aloha zany voalohany sainao hoe tsy ao anatin'ny tsy mitovy amin'ny sainao hoe tonga de hoe am'izay lalan'izay ihany ve zany ny ahitana vola de rehefa tonga atao amin'ny aosoa zany ianao de miovany zay aloha lasa olom-baovao saotra n'ilay taloha tsony ianao zany hoe satria ny olona koa mivaroteny izy eo ny vola de daviny fa indrindray koa ny vatany mihitsy ny tena efa misy fomba fitenenana anazy tsy hoe afaka tenenina ve efa foza mihitsy zany izy de ino tonga de miala atao amin'ny aosoa rehefa tonga ato zany de lasa tsy foza tsony rehefa tonga atao amin'ny aosoa ianao de tsy zany tsony koa ny sainao tsy zany resaka vola zany fa mifanahinao ny eo amin'ny sainao sady
Iaosa efa ny teny fa rehefa manantona anazy ianao dia miala ny tena nofonao mihitsy no miala voalohany ary azony atao kosa ve hoe manantona izy aloha dia mandrapatonga ny vahaolana no tohizany ihany le izy ty fitadiavany ho le izy vitan-tsosy zany raha vao tonga amin'ny aosa ianao dia tsy mahavita an'izany raha ohatra zany hoe raisiko mihitsy mantsy le toerana dia tsy marina kosa aloha zany hoe tsy te ho hiala amin'izany asa ratsy zany satria raha maha olombelona mamenatra nena zany hoe ny tenanao abiridanao lava dia ho aseonao dia fa izay zany ny ahafahany nieritreretiny hoe ahitany an'le vahaolany amin'ny volany zany dia taoko hoe nitao aminareo zany ohatra zany hoe manatona ny aosoa fa miva zany sy ny sisa dia anantona ny aosoa amin'izay ary azy zany ohatra sanatria hoe raisiko mihitsy ohatra le plasy dia avy eo ve zany rehefa manantona amin'izay ary dia le tena satria nareo tonga ame vahaolana zany dia le tena le assurance mihitsy ny tiako asongatana tiako avoaka anareo hoe ahoana kosa zany ny ananako antoka hoe raha manantona dia tena zakako le miaina amitsy ohatr'izao satria tsy maintsy tonga aloha dia namany very asa satria ajanoko le izy dia ahoana ny fomba hisupporteko an'izay fiainako izay kosa tsy hoe vao manantona dia ame asa iasina na ame volonareo hoe ty lofon anao am'ty mois ty mandrapahitanao asa ie ny olona ray rehefa hitady vola dia fifalinany dia daviny dia tsy voatery fa indraindray vary loaka ho fantrano ilaina mihitsy nona tsinona raha vao tsy mihinana ao dia ka le vahaolana tena resantsika eto ndray zany dia zao hoe le olona le mivarotina nge tsy voatery olona tsy mananasa daholo fa tena mananasa ary ny tena manao an'io ary manana fotopapo bebe fa amin'ny akapobeany kosa aloha tsy mananasy vitsiny tsy manana tena zany raha miasa anazy dia misy ny sasany miteny hoe aloha zay hijory ety ihany dia ohatriny hoe kaka ihany ianao efa satria le asa omenao ohatra mety 500 000 francs nefa izy mahita 1,5 million ohatranao misafidy asa ihany dia efa tsy fahaiza-mionona tsony zany anazy fa mitongava atao amin'ny aosoava dia mahay mionona ianao na ravim-bomanga ary zany ho anao dia mahay mionona sy manana fifaliana foana ianao rehefa tonga atao amin'ny aosoava satria somary mafimafy le fantany somary sahirana malina an'izay zavatra izay any tena marina expérience angamba no zany hoe tsakefa no zaraina hoe manahoana nisy olona mitovy situation takan'izay ve tato amin'ny aosoa tsy sana tsy manamaivana anazy fa matoy izy mety hoe tafiditsy ao anatiny hoe indépendant tena hoe miankina be amin'ny iny teny hoe miraiky tapisaka amin'ny Facebook sy ny fivarotatena sy mety zaza tsy mety rehetsarehetra fa mpiasa eto ambonin'ny tany dia mety misy antony hoe tsy manamaivana an'izany mihitsy akory ny raha ny tenako zany fa tena ho raisina mihitsy le olany fa kosa no ahafahanao hoe ahoana n'inona ny solution ahafahanao miala amin'izay dia ny fidiranao aloha zany hoe rehefa mitsofoka ao anatin'ny fanjakany aosoa ianao dia manana vahaolana ho anao foana aosoa zay nge le natonga ny aosoa ny teny hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia adidiko rery ihany reny teny reny nge tena manakely amintsika raha hiainantsika zany ka raha ohatra zany izy ametsaka aka za taloha za tsy nahazo vola be ka raha hitsofoko amin'ny aosoa mety tsy anana intsony inona mety vahaolana tokony atao inona vahaolana tokony aroso anazy zany dia hoe tsotsa be hoe ny fatao amin'ny aosoa rehefa tonga atao amin'ny aosoa ianao dia mety avahaolana satria araka ny teneko teo hoe nisy namana nisy aralahy nisy anabavy taloha nanana an'izay asairo mitovy an'izay fomba fijerinao zay mihitsy fa navelana izy dia lasa nanaraka ny aosoa ary eto moa zany hoe tsy haiko mety hoe manahoana fiainon'ny mpiaino azy hoe na miala amin'ny asanao ary nge na manana antoka ianao dia lantsilantsa sy le fiainana mandrakizay zo menanao ianao nge mijoro mety hoe manao an'ireny adalàna mety hoe mety fivarotatena mety hoe fampiasana loatra amina tambazotra sosialy sy ny fivarotatena lasa tamy moa zany le resakitsika dia hoe fahoriana ho anao nge reny na hoelana hoaingana tsy maintsy hijanona amin'io ianao misy taona nge reny zavatra reny tsy afaka ianao tsofony rivotra nge ianao daraboko ianao noho izany aloha miala mialoha ny fitsoahana sy ny fefenan-tsany reo dia atao amin'ny aosoa dika zany na hoelana hoaingana tsy maintsy mialo ianao tsy sakana mihitsy zany raha nio dia anio ianao ny anapa-kevitra wakaty amin'ny aosoa afinaritra be manomboka mba efa resy lahatra zay sehatra ray zay fa resaka fivarotatena moa zany ny tena hoe lafiratsy ny songadina teo amin'le tambazotra akoatr'izay ve tsisy izy zany tsy voatery hoe fivarotatena fa misy koa ny atao hoe compte fake any amin'ny Facebook any ohatrany hoe ohatra raisiko hoe ohatra anazy zao dia manao compte vehivavy ataoko vehivavy tsara tarehy be iny eo dia be da be ny lehilahy
manadala nefa za mamaly efa fivarota-tena ankolaka ihany zao zay fivarotana kola fa iza tsy hiditra fa nytiako teneny hoe misy hafa ndray ve tsy mitovitovy endrika amin'izay zany nga maliko anazy kely aloha etivety a misy ihany koa zay hoe sehatra koatra fivarota-tena zao misy ihany koa ny fisolokiana zay zao no tena anisany ihany koa mibano anatin'ny resaka tampandrotra serasera io ny fisolokiana ohatra mahazo ianao message avy any ianao dia afaka miasa amin'ity mandefa vola amin'ito ianao dia azonao ty zavatra ity arahanao le teneny nefa tsy misy kory zay zao dia efa antony anankiray hoe akoatra amin'ny fitsangajangana misy koa ny fisolokiana zay zao tsy voatery amina Facebook fa message tsotra ohatra hoe resaka any amin'ny ohatra hoe may manao piratazina compte izy ohatra na hoe any dia hoe mandoha vola aminazy zany ianao hoe 10,000 raha te ohatra raha te overina ny comptenao zay tsy tadidinao mot de passe ny ohatrohatra zay zany dia ianao nefa dia alefaso amin'ity numéro ty le vola dia vao mandefa nefa ianao nefa tsisy akory le izy dia indraindray koa misy any amin'ny resaka vente en ligne koa le izy ohatra hoe any amin'ny faritra hoe mba mila zavatra zany misy zavatra mipublien le olona avy any amin'ny faritra zany hoe mba tiako ty zavatra ty ohatra na kirarona hoe akanjo tsy haiko zay tian'le olona any dia hoe mba dia hoy izy mila avance zay na hoe alefaso ary vidiny dia alefako aminao ny coordonné nisy iny ihany nefa jerena izy avy tsy tonga ty akory le zavatra avy eo fa coordonné centre koa sy alefanao endrika fisolokiana misy koa zany afa ihany koa lafiny ratsy koa zany zao misy koa hoe ina moa izy tao fanalambaraka maro samihafa amin'ny tambazotra serasera rehefa tena ona moa mampitaraina ny be sy ny maro mihitsy satria betsaka ny tena ina fitena zany victime ao anatin'le izy tena hoe mampitaraina zany satria betsaka loatra n'le fanalambaraka dia betsaka ny olona no victime ao anatin'izay koa ny zavatra rehefa tena betsaka ie malalaka loatra le fanehoan-kevitra fa na lambaraka fisolokiana fa fivarotan-tena zay zany tena misongadina fa dia na koa ny akoatran'izay lasa ohatrany hoe eo foana ianao mandritry ny androm-piainanao rehetrarehetra tsy mahavita ininona fa dia eo foana fa lasa io foana mahafinaritra anao na sakafo ary lasa tsy rarahinao tsony fa efa io no fiainanao foana na maraina atoandro hariva naiza dia efa eo foana mampisaraka fianakaviana koa indraindray variana eo daholo ny mpianakavy dia tsy misy tsony le ohatrany hoe tsy misy tsony le ina moa dinidinika mpianakavy ie tsy misy tsony zay dinidinika mpianakavy zay zany fa lasa variana etsy daholo dia atao hoe mampifanalavitra ny mpianakavy zany le izay teraka zay fikorontanana indraindray satria ny ray aman-dreny tezitra koa hoe dia vao tonga ato an-trano dia io foana dia ny ray aman-dreny koa nefa eo foana efa io foana misy an'ilay mikarakara zaza dia sady eo ihany dia sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsony rera mama mbola eo ihany sady mandany vola konkoa le izy zay le hoe lasa mitarika fanandevozana zany le Facebook ny hoe lasa manandevanao izy zany amin'ny tontolony rehetrarehetra satria manko zay raha mahita eny an-dalana eny zao fa matetika ny olona efa tsy tena hoe lalana tsony jereny fa ny telefona ny tena ifatohany mandany vola olona anankiray amin'izao raha hitantsika eny anany eny tsy maintsy eo ampoditra an'io foana izy aleony ara tsy mihinan-kanina toy izay tsy milalao an'io telefona io dia mandany vola na ny ao atokantrano ary tsy amihanina tsony fa tsy maintsy hividiana crédit hividiana megalo ilalaovana le izy zay moa zany eo amin'ny hoe lafy ratsy ny Facebook ny tena andresana raha ohatra kosa indray ary hoe internet mihitsy manao fikarohana izy zany amina internet na YouTube manao hoana indray iny mahakasika an'izay samy mitovy ihany pourcentage misy tsara fa ny tena hoe toke 80% ohatra ny 20% fotsiny tsara mpanao an'izay zavatra hoe fikarohana sy mpianatra sy ny rehetrarehetra fa ny ankabeazahany sara mambe-bahoaka zany dia ao anatin'le ratsy dia raha ho anareo ary zany tsisy ilaivana le tambazotra serasera ve rehefa tena ataony tena misy ilaivana azy tokoa an'izay mahavoafehy azy tena misy le ohatra zany raha ny mpianatra zao ohatra ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo
dia tena hoe tsy afa misaraka amin'ny tambajotra serasera izy satria misy ny fikarohana maro samihafa dia tsy maintsy zany izy tena hoe fiainana mihitsy nle mahatonga ana amin'ny tena izay mantsy izy moa miora toy ny teny hoe fijejerena dia eo amin'ny telefona amin'ny Facebook fa ahoana kosa ny ilazana fa tsy maintsy Facebook fa za zao tsy miala eo fa amin'ny internet ohatr'izay misy zavatra karohako foana eo sady mba mpanita-tsaina indraindray tena hoe fianarana mihitsy ny atao à distance dia tena ilaina zany le internet amin'izay resaka izay fa tsy voatery hoe maratsy foana le atao zany ao anatin'izay hoe fikirakirana ny tambajotra serasera zay fa raha ny internet manokana aloha zao dia tena hoe ahitana zavatsoa dia na ny mpampianatra ary mba mikaroka ao anatin'iny internet iny zavatra maro samihafa tokony ho fantatra satria tena ilaina le izy hoe araka le tsy haiko hoe ao foana fa arakaraka le izy mifantoka amin'ny asany foana izy dikan'izay raha ohatra hoe mpianatra izy mazava izy fa mifantoka ao foana fa miankina amin'le tenyle izy ty erzote hoe miankina amin'le safidin'le olona izy fa misy tsara ao anatin'izy io ao anatin'ny internet zany tena misy zaza tsara be satria ahafahanao manely zavatra tsara ao raha ny lafy ratsy foana ngenjena tsy havita zavatsy fa le misy lafy tsara io raisy koatsy zao ny tena lafy tsara mibera vao miresaky tsika internet ny teneny madame Siriana teo dia manana ny RTV aosoa.com zany zao atao fanjakany aosoa hoe ao anatin'ny internet karaha ohatsy hoe irarana ve le olona tsy jery internet aiza rono afatariny zany rehefa foany ampitan-dranomasina afaka zany hoe ny internet zany amin'ny fomba fijeriko manokana hoe ny olona azo lazaina hoe feno famatorana kokoa matetika ny mandeha makany raha mitaha amin'ny Facebook satria Facebook araka ny teny ekteriam-boalohany hoe misy ankizy mbola tsy feno taona akory mety 12 taona 12 taona dia mananganangana gote izy dia mividy Android izy 500 ariary dia afaka manao rehefa mividy fany amin'ny internet matetika mety misy tsy cyber café somary misy zany le vola mivoaka dikan'izay matetika olona efa atao hoe matomatso kokoa ny miserasera amina YouTube sy ny internet fa anatin'ny internet tena misy tsara be ao zay averiko nja mandeha hoe rtvaosoa.com misy tsara be ao ny rtvaosoa.com misy ihany koa nefa ny malalintsika fa be dia be ny zavatra ao anaty internet fa tsy voatery maro dia satria hoe hiasina ao amin'ny aosoa dia hoe tsara be le any aosoa manahoana ny tsy maintsy hoe nenazy marina satria zaho amin'ny aosoa zany dia araka ny teneniko teo foana misy tsakefa izy eo misy porofo zany azonao raisina ny atao amin'ny aosoa ny porofo voalohany afatarina fa hoe azo raisina ny azy dia ny fanafana ny fahotana aloha za zo efa ela ny tato amin'ny aosoa efa 23 ans miaraka tamin'ny aosoa zay niara-dalana amin'ny ambassadeur ny aosoa zay dia Elia tena sako mihitsy mijory vavolombelona vao tafiditra amin'ny aosoa dia tsy manontatsony olona afaka zany izay porofo zay fa raha tsisy an'izay porofo zay sarotsa ny petsaka eto sarotsa zany ny teny hoe firy taona zao ianao tao amin'ny aosoa 23 ans izany hoe fa azo lazaina hoe raha tovitovinaefa eritseritra kavady 25 ans ny tovitovolahy efa mandeha tena nahitana hoe nisy lay fahatsarany aosoa ny fahatsarany aosoa voaloha tsapako ary tena nagagana mihitsy tamin'izany fotoana zany dia hoe teny ambassadeur nao sa tsy manota intsony zany tsy voanjoany tamin'ny heritaona fa efa ela zany tany amin'ny 2000 tany zany dia efa nampianatra zany ambassadeur nao sa ny olona rehefa tonga ato masina marina tanteraka tsy mahay manotatsony io zany le porofo be araka ny teny madame Siriana teo misy ao anatin'io tena fisolokina be dia be ange raisy koatsy hoe samy manana sitiny aosoa daholo eo be dia be misy vao mitapy aosoa inao misy sitin'olo-kafa misy ary manao hoe Elia misy tazatsika eo zany fa le vokatsa ny jerevana azy raha mitady vokatsa amina voaloboka ianao tsy maintsy zay vana misy voaloboka mivoaka avy teo misy poma mivoaka vokatsa zany raha atao amin'ny aosoa dia hoe lay fahafana fahotana ny vokatsa azo toizana azo laina zany dia inona ampifantarina mpiaino hoe izay ny porofo fa tsara ny any aosoa na dia samy miaraka daholo ary le vagy be ao ary la internet be dia be ao misy tena fisolokina tena raha mafy be ao anatin'io fa ny any aosoa le vokatsa io afaka amin'ny fahotana dia eo amin'izay hoe neny aosoa tena nenazy ihany manafaka amin'ny fahotana ianao zany tena mameantoka hoe marina le sita marina le internet raha ohatra ka compte-ny aosoa le izy fa ahoana zany ny tiako tsindrinao tsara hoe aiza ny ahafahan'olona manavaka le hoe ty any aosoa dia ty tsy any aosoa fa samy aosoa le compte internet satria mitapy aosoa zao hiasina dia aosoa be dia be mivoaka eo
dia aiza izany ilay afantaran'ilay olona afaka veriny asina andre mandeha tsara ve ilay site eny afantarana le site aloha dia hoe rtv yaosoi.com averiky indray mandeha rtv yaosoi.com misy site maromaro fa mitapisiny ianao a dia mahita ny siteny yaosoi fa ny tena amantaranao azo voalohany aloha satria zay fomba fiteny zay mety mbola misy afaka mangalatsa ihany ko mety afaka mitape izy hoe anjoany atsika andoko koa tsika tsy mahay manotatsony dia mitovitovy reo fa misy sary eo a dia ny sary ny ambassadeur-na osa zay dia elia io zany sarotra aminao no mangalatsa an'io tahaka io dia rehefa tonga amin'le fiangonana ray anao amina vonjona anankiray dia ampitahinao fotsiny le sary tivy hitako le tary amin'ny google sa tsy izy dia raha vao tsy izy dia miala ianao faharoa koa ny feo ihany ko sarotra ny mangala tahaka ny feo ny ambassadeur ny aoso azy dia ely azy zany afaka miaino anao hoe izay ve le fesatsiny ny site ny aoso azy raha tapenao dia misy fahitalavitra misy télé par internet misy radio anatin'io dia vao tapenao izy dia maheno feo ianao dia apy ve le feo tary satria mety marina be tokoa zay teny fanamarinana napetsaka madame Siriana zay hoe mety voafitaka le olona tsy afaka tapen'ny olona anaty site ngezay zay koa tsy mahita tsony hoe mitady olona 10 izy atao mijoro vavombelona roapolo dia mety voafitaka le mpanaraka satria le référence efa lasa hoe zay tsy manotany misy any aosoa tako le resaka teo hoe mety misy zany manaraka zao misy manaraka moa zany tsika mazava ho azy a dia manaraka izy a dia liny izy tafiditra ao anatin'le korananareo mihitsiny fa nytaniny nefany zany dia zao hoe ilay indray raha ho anazy le tambazotra ohatra hoe amin'ny asany ilaivany azy raha le Facebook na Instagram na ohatr'izay niverenako dia ilainy ohatra le izy fa tsy mafe mihitsiny izy zany tsy mafe satria tatsika fa reny tonga dia mivoaka eny anaty misy publication ana journal zavatra ohatrany hoe ratsy dia voasarika le olona zany dia eo foana zany mahatonga anazy hoe tafavily foana nareo nefa zany matotongeto miteny dia mafe an'le izy nareo dia zay le vahaolana ahafahany mife satria izy tsy afaka hoe hiala amin'le izy satria eo ny asany zay le vahaolana ahafahany mife any zany no angatahana hoe ohatry ny ahoana raha araka nareo tsy raha vao mandeha ao zany iny dia to dia efa mandeha ho azy aminao tsy enao hoe nareo nge efa mazava eo amin'ny aosoa vahaolana nareo tsy maintsy aosoa foana ao amin'ny aosoa ianao dia zao amin'ny aosoa ianao dia zao fa le hoe nareo mihitsy ahoana mihitsy zany ny fomba fahaizanareo miala amin'izany azoko tsara le tiany madame Siriana tenenina zany hoe miasa izy dia tsy maintsy mampiasa an'ilay izy dia ao anatin'izay koa nefa izy tafaroboka foana amin'ilay ratsy dia mety tsy haiko mba voasarika ihany izy avy eo no ny fakapana mahazo azy dia ngambany hoe nazavako an'izay tena hoe tenako mihitsy zany tenenako hoe za zao mampiasaiko betsaka ny hoe tena hoe fakapana sy ny afaka azo eritreretina hoe miseho anatin'iny WhatsApp iny satria mety ohatra hoe misy olona tampoka tsy fantatro par rapport amin'ny Instagram sy ny Facebook dia nefa za tsy mampiasa zay fa ataoko hoe zay fotsiny angamba netiko anazavana anazy hoe tena tsy tonga zany za dia tsy tafaroboka amin'ilay ratsy satria yaosoa zany atao anatiko ary izy tena hoe mitarika amin'ny alalan'ilay fisian'ilay fanamasina hoe mitarika an'ilay manorana zany hoe tsy mety ange io dia tsapako koa hoe taloha za le ratsy be tsy inona nenanao an'izany mbola tsy nivavaka zany mbola tsy niaraka tamin'ny aosoa dia tsapako hoe dia efa mbo te hiala koa zany hoe tsy te hanao an'ilay tsy te hoe hifanadaladala ny ao anaty Facebook dia tsapako zany hoe tena hoe ao amin'ny aosoa voavily ny sainao voavily le saina le tiako tena le voavily zany tonga dia misy hoe tsy hany fa aty hoe tsy hantsony fa efa aty indray zao dia zay zany tena teneniko zany hoe tena ny ainako hoe tena rehefa tonga amin'ny aosoa ianao dia tonga dia tsapanao hoe tsy mety tsony ty tsapanao hoe tena asa misaraka amin'ny aosoa eo indray ianao raha vao hoe miditra amin'ny zavatra ratsy tsapanao koa le izy hoe tena efa tena namotsika zany zay le izy na ohatra hoe hitanao eo ohatra io saratsy io ohatra
de tony de ohatrany hoe tsotra fa lasa marikriko anao le izy rehefa miaraka amin'ny ao soa ianao tony de avadika anao aingana automatika le izy satria misy zay le fanamasina hoe mibedy anao izy de tony de marikriko anao lasa tsy raha olona tsotra manko zao raha ohatrany hoe mbola tsy miaraka amin'ny ao soa ianao de tsy maintsy ohatrany hoe misy voasitona an'le fakapanahy ianao fa zay le miaraka amin'ny ao soa de manana an'le fanamasina ivana mihiny tony de lasa tsy tian'iny tsotra zao fotsiny. Amiko manokana aloha tena fantatro ny zavatra tsy tian'Andriamanitra tompoko zany de yaosoa sy yayava fa tena za zany raha sendra sary ratsy ohatr'izany aloha za moa tena hoe tsy manao Facebook aloha tsy manao Instagram tsy nanao an'ireny mihitsy ary tena tompony mihitsy fa am'izao za tena tsy manao zany raha tsy hoe mahazo lalina momba ny resaka asa satria efa nangataka ato amin'ny ao soa zany misy fangatana autorisation ihany hoe anao an'le satria raha hoanay mbola tsy manambady zany de tena sarotra be tonga de kidikidiky an'iny fotsiny hoe raha tsy hoe mahazo lalina amin'ny resaka asa de ny anahy zany tena hoe nirako zany tamin'ny resaka asa venty en ligne de resaka page nanao internet resaka momba ny ohatra ny anazy zao nataoko zao resaka momba ny fanefena manefy firavaka zay zao de azo mipiba manao publication mombana volamenao fotsiny aho zany hoe ohatra zao ny ananay sy mombamombanay ohatra zao ny fomba fanefenay manao publication napetra zao ny asan'ny tananay de ty numéro de miantso fotsiny le olona avy eo momba an'iny. Azoko tsara mihitsy le fanontaniana teo de ny anahy zany tonga de ny tenako aloha ny ataoko exemple hoe za zao taloha manao Facebook, manao WhatsApp, manao Messenger rehetrarehetra hatramin'ny internet laloviko daholo misy mihitsy zay tonga de voasarika ny automatika fa kosa rehefa une fois anao tonga tao amin'ny ao soa ianao ka na misy an'iny areo de efa tsy hainao tsy mihitsy zany hoe hijeran'ity tsy voasarika an'iny ianao fa efa hainao mihitsy hoe ty tsy tian'le Andriamanitra tompoko ty de tsy ho ataoko ty tonga de ianao mihitsy ny ariny to de manala an'iny ho azy eo. Izy moa zany hoe araka ny tenin'ny fanontaniana madame Siriana teo hoe ahoana ny fomba tonga ny olona hoe afian'le tambazotra sosialy anisan'izany ny Facebook satria raha atao amin'ny ahosoa tokoa de marina hoe tsy maintsy ao amin'ny ahosoa foana no zavatra hoe tokony hovizina zany raha amina manokana indray ny fomba fijeriko azy raha tsy atao amin'ny ahosoa aloha le olona de hitako hoe sarotra ny afahanao hoe ifian'le izy fa kosa mety misy torohevitra ihany azo omena satria zay ny antony fandaharana na hoe moral tahaka an'izao de hoe mba misy foana zany torohevitra azo omena an'le olona raha tsy atao amin'ny ahosoa le olona mampiasa an'le Facebook dia ianao zany tokony afantatra sy andanjalanja hoe ty zavatsy ty mety amina raisy koa tsy mivarotra tonga de raisy koa tsy ny teny izy ty hoe mivarotra toky hoe mivarotra resaka firavaka de tokony misy concentré zany mifantoka amin'ny fivarotana fitaovana zay zavatsy ataonao zay fa tsy tokony hiaotra an'izay zavatra zay ianao somary sarotra izy io tena sarotra izy io raha tsy atao amin'ny ahosoa le olona satria ny antony na de hoe mifantoka amin'izay zavatra ataonao zay renao dia tsy afetena velively ianao hoe tsy ajery zavatra hafa fa raha atao amin'ny ahosoa ianao de araka nefa tenitsika teo hoe manana ny fanamasina mitaridalana any marina rehetra fanamasina miaro anao ianao fa tsy manotatsony mazavabe tsy ho tafaroboka anatiny zavatra hafahafa ianao fa ho an'le olona tsy atao amin'ny ahosoa tsy zay ny fetsak'le fantaina de hoe ny tsara indrindra aloha zany manantona ty amin'ny ahosoa ianao raha tsy manantona ty amin'ny ahosoa ianao de tsaka hoe sarotra izy io tena sarotra zany no hoe ahoana ny fomba ahafahanao miady amin'izay zavatra zay hoe tsy ho tafalatsaka ao anatin'izay siatsy tena zany hoe atao amin'ny ahosoa ianao vao afaka mafehy tsara n'le tenanao eny tompoko tsy tafalatsaka amin'izay tsy ho tafalatsaka amin'izay tsy ny antony rehefa atao amin'ny ahosoa ingy ianao araka ny teny rova teo de misy an'le fanamasina ny fanamasina mampafantatra anao ny zavatsetsa taridanao ary mafia nisy ianko hoe nisy ny teny ianko hoe misy fifezana atao ny fanjakany ahosoa tanasa zany mba tonga an'le olona olombanina olona araka ny tena fanahy tokoa le olona amin'izay fotoana zay eny ary fidipitsiniko amin'izay ngamba ny resaka alohan'ny amarananareo anazy misafidy ny loha hevitra ino moa izy ty tambazotra serasera tsy mifidy moa zany fa nisongadina be loatra teo de ny Facebook
de teo ihany koa nanazavana roany hoe lafy tsarany a de lafy ratsiny a lafy tsarany angamba asa ihany tena hoe tsara tam'le izy teo fa ny akoatran'izay saika lafy ratsiny avokoa fa na le asa arany a na de tao hoe tsara zany no nidiran'ny olona anankiray tamin'ny fampiasana azy a de tafaroboka anaty lafy ratsiny foana le olona zany de rehefa tena atao zany famidinana de tena lafy ratsiny tena izy am'le tambazotra serasera akoatra ny olona fetena mahay mandanjalanja no afaka hoe tena mampiasa anazy tsara manana ny lafy tsarany zany izy tombony ho anazy fa ny akoatran'izay zany a na hoe lafy tsara aza nidirana nampiasaina an'io de tafaroboka amin'ny lafy ratsiny foana de nisongadina teo moa zany tena hoe lafy ratsiny songadina noentinareo de le hoe resaka fivarotan-tena fisolokiana fanalam-baraka eo amin'le fanalam-baraka olona aloha marina be satria malalaka be loatra le izy de lasa tena ohatrany hoe fitsaram-bahoaka ankolaka zany le izy a de fanendrikendrihana ihany koa nefany a de lasa ohatrany hoe fanelezana lainga zany zay ny tena marimarina koa sy na le mpanaraka avy hatrany de mino an'izay zavatra avoaka eo de mandeha daholo zay mamoaka fa raha ohatrany anefa le mpanaraka ny misy mamoaka eo indray a de hay indray miteny hoe tsy marina iny de ohatr'izay zany ka raha ohatra zany olona tsy mpampiasa an'io zany mazava ho azy tsy hanaraka izy a de tena victime tanteraka ao anatin'le izy satria ianao zany de voatonotona sy voahosom-potaka any ianao nefa tsy mahafantatra ny olona zay mijery ao tonga de mino de fehany zany hoe tena fanele vie privé an'olona zay satria ny fanalam-baraka moa zany vie privé de niteneninareo teo koa ny resaka hoe fivarotan-tena de hoe atao ahoana de ao amin'ny Auchan no narosinareo hoe ao amin'ny Auchan vo afaka le izy a de napetrako teo ny fanontaniana hoe vola ny olana aminy zao mahatonga anazy manao any vola izy a de tsy hoe avy hatrany ianao de ahita le vola fa atao tsapanao mihitsy iny aloha hoe inona ny voka-dratsin'le fivarotan-tena zay ataonao voka-dratsy azonao amin'ny olo voalohany a de tafiaraka tanteraka amin'ny devoly ianao tafiaraka amin'ny devoly satria tena miaina tanteraka ao anatiny hoe fahotana ary ny fivarotan-tena ny fijangajangana mazava ho azy a de efa voalaza ny soratra masina hoe fahotana miraikitra amin'ny tena de tena miraikitra amin'ny tenanao tsy afaka eo zany ianao a zay aloha zany ny voka-dratsiny satria tsara atao tsapany mihitsy aloha hoe zao ny ateraka io zao ny voka-dratsiny io a de automatika tsy olana aminy miaritra kely hoe mandra-pahitako asa hafa de ainy zany miala fa le izy manko raha vao tsy arositsika mihitsy hoe zao ny voka-dratsy tena miatra aminao amin'io ianao zao velona de mandaitra aminao daholo ny aretina rehetrarehetra mandaitra aminao ny fafambaraka mandaitra aminao ny fampitehan-tenanao na ianao a raha tsy miaina normal ohatry ny olona rehetrarehetra de raha ohatra indray nefa ianao maty a de mazava ho azy fa any amin'ny elo avy hatrany ianao satria devoly no niarahanao zany hoe tsisy fiainana ho anao mihitsy zany velona ianao a fahoriana maty ianao a fahoriana de matetika nefany a ny tanjona koa rehefa hoe mitady vola zay ny olona de manana fisainana foana za mba sao de mba rehefa ny ariana any a mba mahita mba tafavoaka kely amin'ny fiainana indraindray io ny afahako mampianatra ny zanako de tafita ny zanako de tsy afa-miala eo ahy fa ny tena apita amintsika zany de hoe le tena matafita de elenao ariana ny fahafatesanao mihitsiny hoe makaiza ianao satria raha mbola eto an-tany raha mbola velona ianao a misy vahaolana foana eto na mety ho ela ary fa misy vahaolana foana eto fa rehefa maty kosany a tsisy vahaolana tsony profony zany a rehefa maty a de mitovy sarangana ny mahantra na ny manan-karena tsy afaka mitondra ny volany manaraka azy ihany ny mahantra moa de efa mahantra fa kosa ny lalana de mitovy amin'izay manomboka eo hoe raha mpanota ianao a any amin'ny elo mandrakizay ko tsy aleo ve mibanjina n'le hoe atafitanao a le amin'ny fanahinao ao ariana ny fahafatesanao de zay natonga le hoe midira ao amin'ny Auchan rehefa tafiditra ao amin'ny Auchan ianao a
de afaka tanteraka ao anatinao le fahotana de ampidiriko anatin'izay le hoe zay mahatonga ny hoe ny olona ato amin'ny aosra tena na mampiasa an'io tambazotra serasera io ary izy satria rehefa miaraka amin'ny aosra de tsy mahakasika azy tsony lay ratsy de rehefa tsy mahakasika ny ratsy ny zavatra tsy mahakasika mazava ho azy tsy tianao de tsy afaka hikasika anao de tsy tianao le ratsy ka na inona miseho eo tsy mahakasika anao iny satria zavatra tsy tianao fa le tena fototra nampiasainao an'io ny voatazonao tsara de voafehanao tsara mihitsy le hoe asa ny nanaovako an'ity de asa no anao ampiasaiko azy fa tsy hoe misy an'ity mipotra de lasany fa matoa zany ianao mbola tafavily amin'ny sary ohatran'izay de olona mbola tsy tafiaraka amin'ny aosra ianao fa mety hoe sarisarin'olona fotsiny misandoka na ohatr'izay fa raha tena tafiaraka amin'ny aosra tokoa ny olona anankiray tena tsy tiany zay de iverenako eo amin'le fivarota-tena hoe raha sary mandalo azy de manao ahoana moa zany ny itiavany hoe hivaroteny izy zay ratsy le izy fa rehefa tena tsapanao mihitsy hoe kaiza ty manana fiainana tsara be miandry ana de ainao ny miala amin'io hoe misy mampanantenanao tsara be aosra mampanantenanao zavatra tsara be rehefa miala ity ianao ka tsisy dikany mihitsy ny elanao an'io fa aleonao raha mangataka raha zay ny atongavanao any amin'ny aosra aleonao manao mpangataka eny an-dalana eny toy izay hivaroteny satria mijaly ianao mbola vela maty ianao mijaly zay ngambany aloha raha ny hevitra avy aty aminandray de ina koa moa farany eo amin'le mbola mafisiko kely teo amin'le mivarotena hoe proof ihany koa hoe tena asana devoly le izy satria tiako tsapan'le olona mihitsy tsy hainao rery ny simba fa araka ny tenin'ny hery teo hoe na le olona mijery anao simba de tena lasa fitaovana devoly tanteraka zany ianao hoe animba ny tenanao de animba ny hafa satria voasitona daholo ny olona rehetrarehetra fean'izany zay iraisanay rehetrarehetra de ny vahaolana tsisy afa-tsy atao amin'ny aosra ihany de le hoe de maninona raha ao de maninona rehefa ato ianao de afaka aminao ny fahotana de rehefa afaka le fahotana tsy tianao zany heninao mihitsy ny maharatsy an'izany kanefa kosany tsapanao koa ny zavatra tsara be miandry anao heninao ihany koa ny hoe ohatran'izao ny tombony amin'le afaka amin'ny fahotana fa na ianao miaino ary ve moa ve de nataoko hoe mbola tsy hainanao le izy mety mba tonga de tsapanao kosa hoe hafa zany hoe tsy mahay manota hafa zany hoe manota satria iainanao zao le manota de ainao mihitsy ny zavatra mafy hoentinao anatin'izany de zay no mahatonga ny zareo eto miteny hoe raha tsy miditra mihitsy ianao raha tsy miditra satria miditra ianao vao tena mahatsapa an'le hoe sambatra be le miaraka amin'ny aosra ianao hoe de nareo zany malohany hofatranonay na zao samy mandony azy io ianao mandony ianao za mandony ena fa tiako atongavana zany hoe tsy lany vahaolanao anao aosra rehefa tena mandeha amin'ny famasinanao aminazy ianao fa raha olona manao sitrapony zany de tsy hojereny aosra fotsiny amin'izao zay ngamba ny teny afaka napitako fa teny faran'izay avy any aminareo izy any andray fitenenana amarana ny fandaharana esa zany le fitenenana le fandarana tena vahaolana farany zany de tena vahaolana atao amin'ny aosroasy izy tsisy vahaolana fa tsy atao amin'ny aosroasy izy fa ny any avelany ihany zany efa rakotra ratsy daholo na ny tambazotra tserasera rehetrarehetra io fréquence daholo mandeha amin'io de tsy maintsy aosro mavita manala an'izay sy mandresy an'izay mba ahafahanao miditra ty amin'ny aosro tonga ato ianao da tonga de afaka ianao fa midira aloha fa raha tsy miditra ato konge ianao tsy mahita raha ohatra misy mitantara fotsiny any avelany ihany hoe hofatransy ihany mitongava aloha ianao fa raha tsy tonga ato mihitsy ianao tsy mahafantatra mihitsy hoe misy zavatra ho ataony aosro aminao de afaka amin'izany rehetrarehetra zany ianao zay tsisy tentsony ato amin'ny aosro ihany zany tsy hoe mipasika ny efa malama akory fa tena vao may tena hoe atsotra mihitsy izy mba azahoanao any atokantrano any mba tsiketsina tsony ato amin'ny aosro ihany vahaolany tena manimba de manimba ny tambazotra sosialy na mety amin'ny karazany ahoana na amin'ny karazany ahoana araka ny tenin'ny madame Siriana teo hoe le ny tena loza azo aminazy de ilay lasa mahazo devoly ianao
lasa mitombo ny fahotanao raha teo afaka fahotana ianao de atao amin'ny ahosoa ihany zany vahaolana ary tena tsara be ny fandary madame Siriana fa tena misaotra be moral afaka mba nanome moral kely tenanay hoany amin'ny mpiaino any atokantrano any hoe atao amin'ny ahosoa ihany tena vahaolana ahafahanao miala amin'ireo faratsinareo fa ninina mety ataonao mety ezaka ianao zaho akary na zaho manana ny rakotina zay fa manana an'le ampitondra fihavanana manayato dia atao amin'ny ahosoa ihany tena hoe dernière solution ho anao zany ho anao zay any atokantrano nanaraka an'izao fandarana zao ka zao de amboaro ny programma amboaro fotoana miezaka zamaka ty amin'ny ahosoa de ho afaka aminatin'io fangejana ataon'ny tambazotra sosialy sy ny fivarotatena sy ny zavatra hafa mety zay moa voaresaka teto androany sy mety zavatra hafa ihany koa mety mangeja anao zay tsy voaresaka teto eny ary nafinaritra be niaraka taminareo mivaly mianadahy de mankasitraka be dia be ihany koa ny mpanaraka tsara be ny loha hevitra de azadiny ny manaraka ny tambazotra serasera ny RTV HFF amin'ny RTV yaoshoa.com mandeha matetika eto amin'ny télé sy ny radio ihany koa moa ny fampahafantarana an'ireo karazana sita zay ahafahanao manaraka amin'ny YouTube efa misy amin'ny fiteny maro samihafa kanefa ny tandreminy eto toerana indray no diso anjara sy taraiky de mametraka ny veloma ho amin'ny heriny ano itozy indray mandra-piona tompoko. korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RTV HFF iarahanao amin'ny Siriana Andriatafinà Valina. Korana moraly